Izay ny eo amin'ny taranja baolina lavalava fa ivadika eo amin'ny baolina kitra isika niditra teo amin'ny andro fahaenina ny lalao tamin'ity androany ity sy mbola mitarika vonjomaika ihany ny knapsa sport izay ny lalao teny vodivorona nandresiny Adema tamin'ity tolakandro ity. Niditra teo amin'ny andro fahaenina ny lalao baolina kitra ho an'ny Pro League tamin'ity faran'ny herinandro ity. Kianja maromaro teto Madagasikara no nandray ny faninanana. Ny zoma teo ary tetsy Mahamasina dia resiny Ajesay tamin'ny isa rainoatra ny Zanakala FC izay mbola tsy nahita fandresena tao anatin'ity fifaninanana ity. Androany alahady kosa tany Mahajanga dia resiny Junior FC ny fosa izany ny AS Jetmada tamin'ny isa 3-0. Tany Fianaratsoa kosa dia nisaraka adisala ny FC Ilakaka sy ny LGCO Plus. Tany Toliara dia 3FB Toliara sy ny Tikitra nivoaka nandresy ny Papetrano teto tamin'ny isa 2-0. Tany Tomasina kosa indray dia nomotsany ny Kosfa avy eto Analamanga tamin'ny isa mavesatra 9-0 ny Club M Analanjorofo ary tetsy Votovorona kosa dia nandresy ihany koa ny tompo tanàna teto resy ny Knapsa Sport tamin'ny isa 2-0 ny AS Adema. Raha ny filarana vonjomaika ao anatin'ity Pro League ity taorian'izay andro fahaenina izay dia mbola mitarika hatrany ny Knapsa Sport arahan'ny Kosfa larana faharoa, larana fahatelo ny Ajesay ary larana fahaefatra ny LGCO Plus any amin'ny larana fahadimy no misy ny AS Jetmada, larana fahaenina ny AS Adema, larana fahafito ny Fosa Junior, larana fahavalo ny 3FB ny Toliara, larana fahasivy ny Tikitra ary any amin'ny larana fahafolo misy ny FC Ilakaka, larana faha 12 ny Zanakala FC ary larana farany faha 12 ny Club M Mananara.